ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hidirantsika an'Andriamanitra zao ny Salamo 8:30. Salamo 8:30. Ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy fahaenina. Salamo 8:30. Andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy fahaenina. Rehefa miara-maitsika dia andeha hitsangana hiderany tompontsika. Hideran'ny tompontsika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: Jehovah, efa nandinika ahy ianao ka mahalala. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro ny lavitra eny. Voadinika ao ny toetro, na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao amin'ny lelako, Jehovah. Manodidina eo ivoky sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra izany, eny avo loatra ka tsy tratro. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra nezany an-danitro, ankehitriny izahay dia midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao indray amin'izao maraina izao, izay metao manao anay ny aingana tany amin'ny toerana misy anay tsy araray avy. Ka indro ravoravo eto an-tranonao izahay, ny amin'izany fanomezana amboninahitra ny anaranao izany. Indreto izahay ilay narovanao, ilay notahinao, ilay nitsombinao, ary dia mahatratra izao maraina vaovao izao aza. Ka ahafahanay hiatrika izao andro rehetra izao indray sy ny androm-piainana rehetra, dia tonga eto izay hanovo hery vaovao indray amin'ny alalan'izao fampivaovana izao, indrindra amin'ny alalan'ny teninao izay omenao anay. Koa amin'ity an'io ity Tompo dia mitenena aminay indray, ary eno fanamasina miara aminay eto. Izany ny vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mialohany hamakiana ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika. Jesosy, maka ny teninao izahay sy handray hafatra avy amin'izany koa, dia mitenena ianao ankehitriny amin'ny alalanao fanamasina fa hiaino izahay. Izany ny vavakay ataonay amin'ny anaranao irery ihany. Amen. Hamaky ny mofinaina amin'ity an'io ity isika ry havako, dia ny Korintianina voalohany, toko voalohany andininy 7:20, mitsahatra eo amin'ny andininy 5:20. Korintianina voalohany, toko voalohany, ny andininy 7:20, mitsahatra eo amin'ny andininy 5:20. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe: ho fohanako ny fahendren'ny endry, ary ho lavina ny fahalalany mahalala. Aiza ny endry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy mahatonga n'izao tontolo izao ahalalin'Andriamanitra, ka dia ny fahadalàny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana, ary ny jetilisa mitady fahendrena. Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahomby tamin'ny hazo fijaliana, dia fahatafitohinana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny jetilisa. Fa amin'izay voanjo kosa, na jiosy na jetilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalàn'Andriamanitra dia hendrino ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa koa malala ao amin'ny Tompo, misaotra ny Tompo tokoa isika amin'izao maraina izao, raha handre hafatra avy amin'indray, satria ny tompontsika dia miteny isan'andro isan'andro. Milaza ny sitrapony amintsika isan'andro isan'andro. Ary dia izao mofinaina izao no akatsika hafatra
ny amin'ity maraina ity. Izao soratra masina zao moa ry havako dia miresaka indrindra sy miresaka manokana aza mikasika ny antsoina hoe ny hazo fijaliana, ny hazo fijaliana. Rehefa miresaka izany hazo fijaliana izany sika dia tsara indrindra ny mahatsiaro ireo mpanompon'Andriamanitra izay ny aina izany hazo fijaliana izany ary dia nahazo hery tamin'izany hazo fijaliana izany. Tsaroantsika indrindra ny tantaran'ny Rasalama martyra na i Rasalama martyra. Arakaraka ny fanenjehana azy, arakaraka ny fandefonana azy no nahitany ny herin'Andriamanitra, nahitany lanitra misokatra teo anatrehany. Izany ny hazo fijaliana Rasalama martyra. Tsaroantsika tsara ny hazo fijaliana i Paoly apôstôly. Fa arakaraka ny fanenjehana azy ary tsaroantsika fa nokapohana imbetsaka tamin'ny karavasy vy Paoly apôstôly. Raha ny mpandinika momba ny tenany olombelona dia hoe intelo ihany ny zakan'ny olombelona io fikapohana io, satria rehefa kapohana indray mandeha monja amin'izany karavasy vy izany dia miongotra avokoa ny nofo amin'ny vatana, ary rehefa intelo no voakapoka dia tsy zaka amin'ny vatana intsony izany fa dia miatraika hatramin'ny fahafatesana. Fa i Paoly apôstôly dia imbetsaka no nikapohana tamin'izany noho ny herin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy izany. Ary dia toy izany avokoa ireo apôstôly, ireo mpianatra Jesosy izay naharitra hatramin'ny farany tamin'ny maha-apôstôly azy ireo. Fa toy izany ihany koa ireo fiantsonany ireny mpaminany maro isan-karazany any amin'ny testameta taloha. Fa misy ty hazo fijaliana ity hatrany ary mialoha ny andraisany izany hazo fijaliana izany dia misy toromarika maro samihafa omeny Tompo. Fa rehefa miaraka amin'ny Tompo isika dia miaraka amin'ny hazo fijaliana izany kosa nefa dia tsy fahalemena ho antsika fa hery vaovao ho antsika. Izany indrindra ry havako no akana ny hafatra ho antsika ny amin'ity anio ity mikasika ity hoe ny hazo fijaliana ity. Ny hazo fijaliana dia hery ho an'ny mino. Izany no hafatra hoentsika amin'ity anio ity, hery ho an'ny mino. Ny andiny 7:20. Fa mialoha teny ilazana izany hafatra izany dia hiverina kely ao amin'i Jesosy Kristy mihitsy isika araka ny tantarany bokin'ny Marka iray manontolo azy. Ny filazantsara araka ny Marka dia mitantara manontolo ny hoe hazo fijaliana na ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Ary ny bokin'ny Marka aza, ny filazantsara ny Marka dia tsy te hieritreritra ny hoe misy ny fitsanganana ny maty, sika moa eto kristianina votom-pinoana. Fa raha mbola teo i Marka izay nanoratra ny bokin'ny Marka dia hoy izy hoe ny hazo fijaliana dia ampy, satria ho hazo fijaliana io dia efa mariky ny fahavelomantsika sahady fa tsy mariky ny fahafatesana. Rehefako malala ao amin'ny Tompo noho izany ity hazo fijaliana ity araka hitantarany Paoly azy eo amin'ny andininy 7:20, hery ho antsika, hery ho an'ny mino. Izany hoe Andriamanitra manokatra ny masontsika, Andriamanitra manokatra ny sofontsika, Andriamanitra manetsika ny vatantsika. Ary rehefa manetsika antsika Andriamanitra dia mahatonga antsika hiasa izany, mahatonga antsika handroso izany. Io hazo fijaliana io dia tsy fahafatesana akory fa aina, fahavelomana. Ary raha miresaka fahavelomana isika ho an'ny mino dia finoana izany. Finoana. Ny finoana dia ho antsika velona ao amin'ny Tompo. Fa ny olona mahatsiaro fahafatesana eo amin'ny fiainany dia tsy ao amin'ny finoana. Ny hevitra ity hoe herin'Andriamanitra ity ry havako, satria hoe herin'Andriamanitra eto ny hazo fijaliana
dia tsara ihany ny ilazana kely azy amin'ny teny nanoratana ny soratra masina. Ny lazany azy dia hoe dinamisy. Ny ahitantsika azy eny amin'ny fiainana andavanandro sy tamin'ireny bisikleta misy jiro ireny dia dynamo, hery mamokatra herinaratra. Ahafahana mitsilo ny lalana. Ahafahana mampandeha ny fiainana, ahafahana mandroso makany aloha. Motera mihitsy mampiodina ny fiainana. Izay ny azo fijaliana eto. Hery lehibe etsika miaina isan'andro san'andro. Zany azo fijaliana izany. Ho an'ny tsy mino kosa, Paoly ihany no manambara azy izany eto ry havako. Fa ny azo fijaliana ho an'ny tsy mino dia toa fijaliana tokoa, toa fahoriana tokoa, toa fahantrana lalina, fahantrana lehibe, alahelo, ajambana. Ary zany ajambana zany dia tsy ahitana n'Andriamanitra. Takon'Andriamanitra, takona ny maha-izy an'Andriamanitra. Rehefa tsy ao amin'ny olona ny azo fijaliana, tsy miaina ny azo fijaliana ny olona, dia tsy mahita an'Andriamanitra izy. Tsaroana ry havako. Ny mpianatr' Jesosy Kristy vitsivitsy, rehefa niaraka tamin'ny tany an-tendrombohitra ny dokam-bavaka any amin'ny boky Lioka, 7 izay angamba. Niaraka tamin'i Jesosy ny dokam-bavaka, niara-niaritra tamin'i Jesosy. Nanokatra amin'ny maso, niady tamin'ny toromaso. Fa rehefa niara-niaritra tamin'i Jesosy, dia naseho an'i Jesosy azy ireo ny lanitra. Ary rehefa nisokatra ny lanitra, dia tonga teo Elia sy Mosesy. Azo fijaliana zany. Rehefa eny amintsika ny azo fijaliana, rehefa tazomintsika ny azo fijaliana, maharitra ao amintsika, dia misokatra ao antsika ny lanitra. Ahitantsika an'Andriamanitra. Ahitantsika ireo pony lanitra miara-miaina, miara-miombona miaraka amintsika. Ary toy izany rehefa mandray ny fanasan'ny tompontsika dia tononona amin'ny liturjia fijekaimany hoe miara-miombona amin'ireo olomboavitra efa sambatra any aminao noho ny hazo fijalian' Jesosy Kristy. Noho izany ry havako, ny olona mandiso ny hevitry ny hazo fijaliana dia olona toa rera-dava, mijanona eo amin'ny fahafatesana. Rehefa tsy miaraka amin'ny hazo fijaliana, sy tsy mahita ny hazo fijaliana, sy tsy miaina ny hazo fijaliana isika, dia efa maty sady. Miaina ilay fahafatesana faharoa sady. Fa ny hazo fijaliana kosa dia fahavelomanao amin'Andriamanitra satria Jesosy no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny fahafatesany dia fahavelomana ao antsika rehetra. Ny fanontaniana ry havako dia izao, rehefa mieritreritra ny hazo fijaliana izany sika, ho antsika izany dia hoe velomin'ny hazo fijaliana tokoa ve aho? Sa vonoiny hazo fijaliana? Rehefa vonoiny hazo fijaliana izany sika, dia takona amintsika ilay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, ka lasa miaina ao anatin'ny fahafatesana isika. Izany ry havako, ity hazo fijaliana izay resantsika ny amin'ity anio ity, araka ny voalaza teo dia maniraka antsika hiasa eo, satria olom-boanjo isika, izany lohahevitra iainantsika amin'ity anio ity. Maniraka antsika hiasa ho an'ny tenantsika, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny fiarahamonina misy antsika, ho an'ny fiangonana, ny firenena. Ny olona velomin'ny hazo fijaliana dia tsy olona mipetrapetra fotsiny, tsy olona kamo, fa olona miasa raha mbola atoandro ny andro. Ary izany mahatonga antsika eto ankehitriny, noho ny amin'ny hazo fijaliana dia tonga eto tsika haka-hery vaovao indray avy amin'ny tompo ahafahantsika manatanteraka izany asantsika isan'andro izany. Ny havatra ry havako dia izao, na aiza ianao, na inona ataonao, na aiza sehatra misy ianao, ny olona miaina miaraka amin'ny hazo fijaliana dia olona mandroso, aman-tsaina, amam-po, amam-panahy, amam-batana, amin'ny fihetsem-po. Tsy mora voarebireby ny zavatra maro samihafa.
tsara ihany nefa ry havako ny ilazana ity hevitry paoly ity mikasika ny hoe ireto ny vokadratsiny tsy fiainana ny azo fijaliana. Voalaza eo amin'ny 9 faraparany amin'izao ten'Andriamanitra zao. Ny azo fijaliana dia mahatonga fisarahany fiangonana. Satria boky ny Korintianina ny resantsika dia tsara tokoa no resahana ny hoe tany Korinto tamin'izany fotoana izany dia nisy fahadalàna lehibe nataon'ny olona toy ny nisy tany Sodoma sy Gomora fa izay. Fahadalàna lehibe, fahavetavetana lehibe nataon'ny olona. Fa noho i Paoly apôstôly nitondra an Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany izay ho hitan'ny olona dia nanam-pinoana lehibe ny olona tao amin'ity tanàna antsoina hoe Korinto ity. Fa rehefa tsy maina amin'ny azo fijaliana ny olona dia mahatonga fisarahana eo amin'ny fiangonana izany tsy fahatsiarovana ny azo fijaliana izany. Fa rehefa tsy miaina ny azo fijaliana koa ny olona, tsy mahita n'Andriamanitra, dia lasa mihevitra ny tena no Andriamanitra izy, ka mirehare amin'izay hevery no fahombiazany eo amin'ny fiainana. Ny olona tsy miaina amin'ny azo fijaliana dia mihivo fotsiny eo amin'ny tenany sy ny ankonany, fa tsy mivelatra ao an-tokotany, eny anivon'ny fiarahamonina, amin'ny sehatra maro samihafa, tsy manatanteraka ny asa sosialy maro samihafa. Izany ny olona tsy miaina ny azo fijaliana. Apatsahivon'ny Paoly ry havako eo amin'ny 7:7 sy ny 8:4. Fa rehefa ao anatin'ny azo fijaliana dia fiainana isan'andro ny fanentretena izay niainan Jesosy Kristy. Misy teolojiana anankiray ry havako, malaza dia malaza, maty tanora moa izy, tany Alemaina fa izany, taoriana kely na tao anatin'ny ady lehibe, faharoa aza. Ilay antsoina hoe Dietrich Bonhoeffer, teolojiana allemand, dia hoy izy ny azo fijaliana hoy izy dia mametraka atsika tsara amin'ny sehatra misy atsika tsiraray avy, ka hiasantsika tsara eo amin'ny sehatra misy atsika io. Fa rehefa tsy misy ny azo fijaliana dia manjavozavo ny andraikitsika, ny asantsika, ka lasa ataotaontsika fahatany zany. Ny azo fijaliana no ahafahantsika mahafantatra tsara hoe iza moa isika ary inona ny antsoina Andriamanitra atsika eo amin'ny asantsika isan'andro mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Izany ry havako dia izao, so fa nisy ny azo fijaliana izay mahatonga antsika hiteny mandrakariva manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao ahy. Arak'izany ry havako dia izao ivelomy ny azo fijaliana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika kosa izany teny izany hasoa ny tena sy ny fanahintsika. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zahay no ny amin'ny teninao izay nambaranao indray tamin'ity androany ity, mampatsiahana indray ny hevitry ny azo fijaliana. Fa izany dia tsy faharesena akory na fahafatesana lava akory, fa fiainana, fahavelomana, hery mahatonga na hiasa isan'andro isan'andro aza ao aminao Jesosy Kristy, lay tompo ny fahefana rehetra. Misaotra anao zahay no ny amin'reto mpanompon'Andriamanitra reto nandray izany. Ka rehefa hiala eto amin'ity toerana ity, rehefa avy eo dia hiaina tokoa ny azo fijaliana. Ary na aiza misy anay dia ahatsiaro fa herinay ianao ilay maty teo amin'ny azo fijaliana. Ary tsy herinay tapatapany sy mandalondalo, fa herinay mandrakizay. Ka na inona sedra, na inona zavatra midona eo amin'ny fiainanay tsy maintsy hatrehana, dia matanjaka izahay no ny amin'ny herin'ny azo fijaliana izay nambaranao taminay. Vavaka manokana ary Tompo an'reto mpanomponao reto izay iverina ny tokantrano, any amin'ny fiarahamonina, amin'ny asa, amin'ity anio ity. Mba ho tolorinao hery vaovao tokoa, tanjaka vaovao, fanahy vaovao, fo vaovao, ary amin'ny asa tanterahana dia finiavana vaovao, herim-po vaovao amin'izany asa tanterahana izany.
dia ataovy mamiratra eny aminay ny voninahitra ao ahitany ny olona rehetra fa eny aminay ny azy fijaliana. Ary rehefa mahita anay izy ireo dia tsy ho kivy, tsy ho ketraka fa hatanjaka koa satria izahay dia velona noho ny amin'ny azy fijaliana. I Tompon'Andriamanitra io amin'izao maraina vaovao izao zahay any dia hahatsiaro ireo mpanomponao izay mbola any amin'ny tafika masina miaina ny azo fijalianao, mampamirapiratra anao Jesosy Kristy eny amin'ny tavany izy ireo koa, mitondra anao, mitondra ny heriny ny azo fijalianao ho an'ny olona rehetra izay nandray sy mandray izany filazantsara anao izany. Izahay reto koa dia ho maso ivoa ny filazantsara any amin'ny toerana misy anay tsiraray avy. Koa tario zahay, arofo zahay ambino zahay amin'izay rehetra ataonay sy tanterahanay saininay ny amin'ny ho avinay rehetra. Tompon'Andriamanitra io mba hafeno ny vavakay dia indro zao tonononay ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao ny mpianatra ao faizay manao hoe ranay izay ny an-danitra, ao masina ny eny anaranao, ho tonga ny eny hifanjakanao, atao any eny sitraponao dia antaka ny an-danitra. Mionao izay anina saza ao anay ary mamela ny elokay tahaka namela anay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafany amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana ry havako andehitsika izao andray ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Raisa amin'ny finoana sy ny fanantenana ry havako, ny tsodrano izay tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe fiadanana ny eo any havana rehetra ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana anie ao amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Hipetraka ianareo ry havako, efa afaka manginitsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.